Nangataka débat izy atao amin'ny teny anglisy le débat. Teo zany tonga andeo za hoe mazava be, zavatra tiany atao. Te izesy tamin'ny gasy satria izy fa mahay amin'ny teny anglisy be. De tiany ino zany écrasena zany amin'ny resaka teny anglisy. Nefa izy ve mipetraka tany États-Unis, mipetraka tany États-Unis, nianatra ny zavatra nianarany amin'ny resaka fampianarana teny anglisy de izy tsy aresy anahy. Fantatrao ve raha misy dikan'izany? Mahay noho ianao zany za. Resiko sahady zany ianao amin'ny resaka anglais. Faly miarabantsika jiaby mpanaraka ny chaîne vaovao malagasy ny ady hevitra eo amin'ny Koto Lehilahimahitsiambo sy Rijasoa Manana ho zaraintsika eto. Ary nivoaka tao anatin'ny fahangina Rijasoa Manana mahakasika ny faneho-kevitra nataon'ny Koto Lehilahimahitsiambo fa hoe efa resaka Sahady Koto Lehilahimahitsiambo raha ohatra ka hoe natao tena amin'ny teny anglisy ny débat. Koto Lehilahimahitsiambo manko manda ary misalasala angamba satria naneho hevitra ihany koa izy fa hoe izy rariny sisy satria nipetraka tany Amerika. Ary raha ohatra ka hoe ny ady hevitra natao teny anglisy dia nanahy hoy izy mety resina satria araka ny tenentsika zay tsy mahavoafehy i Koto Lehilahimahitsiambo. Nefa ny teny izy tamin'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra fa mahay langue rehetrarehetra na langue teny Allemagne zany na teny frantsay zany na teny anglisy izay. Ny aiky izy izy ty misy ihany olona atahorana sy ataontsika hoe misy manko ny maneho hevitra amin'ny réseaux sociaux fa hoe manambony tena i Koto Lehilahimahitsiambo ity. Ary ho jerentsika ihany koa fa neho-kevitra nataon'ny Rijasoa Manana zay. Fa manoloana an'izany idirantsika lalàlana kokoa dia andao jerentsika fa neho-kevitra nataon'ny Koto Lehilahimahitsiambo izay. Ary ny teny izy nanamafy fa hoe tsy ilaina zany diplôma zany satria mety ho azona amin'ny resaka tsy anjery maimbo izy le zany ataontsika hoe diplôma izany. Zany hoe rehefa olo-kafa ve zany hoy izy ny mpisehatra ny tambazotra serasesa fa hoe rehefa olo-kafa zany mahazo diplôma dia ambanimbanina nefa ianao ary atao hoe tsy ilaina zany diplôma izany nefa ny zanany ary arehany amin'ny tambazotra serasera fa hoe ingénieur manana diplôma ary nanamafy izy fa ilaina zany diplôma izany satria hitantsika zao ny filoham-pirenena Andra-Joelina dia tsy manana diplôma ka zany indrindra ny tenenany hoe tede ny vahoaka malagasy satria olona tsy manana diplôma, olona tsy nianatra, tsy manana fahalalana no mitondra ny firenena. Nefa amin'izao fotoana izao ihany koa dia maneho hevitra ny vahoaka malagasy ireo mpisehatra tambazotra serasera mahakasika ny Koto Lehilahimahitsiambo amin'izany faneho-kevitra ataony izany satria ny teny izy tamin'ny voalohany hoe ilaina ny olona manana diplôma amin'izao fotoana izao rehefa hita manana diplôma ary mihoatra ny fahaizany zanany sy zareo dia ohatrany hoe tsy ilaina indray ny diplôma. Ndao ary ho jerentsika zany faneho-kevitra nataon'ny Koto Lehilahimahitsiambo izay. Dia mikasika ny hoe ny diplôma dia tsisy ifandraisany amin'ny intelligence, amin'ny fahalalana, amin'ny fahalalana ankapobeny. Ka ino zany mba manome hevitra amin'ny tanora zany hoe ho aza mba matimaty lolo amin'ny olona be diplôma, bade diplôma, nanao fianarana tany andafy tany États-Unis. Fa na mahazo diplôma ohatra inona raha dia misy olona tena bady be sy vendrana. Ka horantsika ohatra amin'izany ity ramatoa Rijasoa Manana ty. Zavatra tiako ampitaina zany dia hoe ny diplôma matoa ny olona manana diplôma dia nanao occasion izy ny anarana. Matoa koa izy manana diplôma dia zavatra ny diplôma dia zavatra manam-pofo fa hoe hainao ty zavatra ty. Misy zavatra ampianarana anao zany ohatra hoe misy matera anankiray hoe zao ty matera ty no filiaranao mety amin'ny lafiny domaine isan-karazany io zany dia ahoana ny azahoan'le olona diplôma amin'io? Tsy maha-intelligent anazy, tsy maha-érudit anazy, tsy ino am zany ina anazy manana fahalalana na manana cerveau manokana mihoatra amin'ny olo-tsotra fa na olona bady be raha olona tena vendra tena bady be dia azo diplôma io rehefa kofoana io. Atao tsy anjery maimbo io lesona io rehefa mianatra lesona assidu déterminé dia azo foana i diplôma io fa tsy masakana mihitsy misy olona tena bady be sy vendrana nefa manana diplôma. Ka ny averiko ihany
azo matimatilolo amin'ny olona mana diplôma sy izay sy tiavany amin'ny resaka diplôma. Araka ny faneo-kevitra nataon'ny Koto Lehilahimahitsiambo zay dia andao jerentsika ihany koa faneo-kevitra nataon'ny Rijasoa Manana makasiky ny famalina tamin'ny Koto Lehilahimahitsiambo izay, ary ny ao mafisina trano fa efa resiko anao Koto Lehilahimahitsiambo raha ohatra ka hoe nanao ady hevitra amin'ny teny anglisy, ary nanaiko manko Koto Lehilahimahitsiambo zay satria mety tsy voafehy ny teny anglisy, tsy manana bazy izy amin'izany satria fantany fa Rijasoa Manana dia niaina ary nanana diplôma zany tany Amerika izay New Mexico izay, ary nao mafisina trano fa aza manavendravendrana malagasy rehefa misy zavatra tsy hainao ihany koa. Izy manko Koto Lehilahimahitsiambo manambony tena ary mirehareha amin'ny zanany satria manana diplôma zao izy tratra, ary hita faneo-kevitra nataon'ny Rijasoa Manana izay. Ary zay ihany koa niteneny fa hoe ianao ry Koto mbola vonona trano hanao débat aminao raha ohatra ka hoe vonona ianao. Ndao ary jerentsika zany faneo-kevitra nataon'ny Rijasoa Manana makasiky ny Koto Lehilahimahitsiambo izay. Oui, coucou de falmeraba ny mpanaraka ny page Rijasoa Manana indray. Ty atato moa zany mbola topika anankiray, mbola thème anankiray foana ny antsika, de firesana momba ny ty ilay olona miseho azy ho zavatra, miseho azy ho andrarezana eto amin'ny Facebook, manavendrana ny malagasy ray manontolo ty, ilay olona miseho azy ho intelligence, manampahaizana. De ho an'izay tsy naharaka de za zany nilaza hoe ny langue dia mila ianarana amin'ny circonstance mampiasa azy, zany hoe afa mihitsy ianao raha mianatra français amina école français satria miteny frantsay isan'andro ianao sy ny hoe ny ray aman-dreninao miteny frantsay, fa raha anao zany tsy ampiasaina io langue io mianatra an'io langue io anao de ho sarotsarotra aminao izy. De zay moa faneho-kevitro de ity olona miseho azy ho mahay ny zavatra rehetra je sais tout ity sy manavendrana ny gasy ty de nilaza hoe diso ny zany zavatra teneniko zany, fa izy nianatra langue de tsy nila mipetraka tamin'izany izy, tsy nila an'ireo rehetrarehetra situation reo izy, fa nahay de diso ny zavatra teneniko. Izy amin'ny olona tsy nianatra éducation na langue indray maraina de manao an'izay de zao ndao aratsika ifanandrana amin'ny débat. De za moa niteny hoe ndao le débat ataovy amin'ny teny anglisy, ahitana hoe ianao tena mahay langue zany satria efa mieboebo hoe mahay langue be izy. De zao navaly tao amin'ny vidéo omaly, za tsy aresy anao mihitsy ny Rijasoa raha anglais, ny niveau C1 ny ampiasaiko amin'ny asako zay, sady mipetraka izy za ony am'izany sady mipetraka tany Amerika no nianatra momba ny langue, zany hoe teny zany hoe izy ony tsy aresy anahy. Fantatrao ve raha misy dikan'izany? Mahay noho ianao zany za, resiko sahady zany ianao amin'ny resaka anglais. Zay nge le izy ianao milaza niveau C1 zany tokony efa afaka mifampitsako. Manavendrana loatra anao hoe hainao daholo ny langue, hainao daholo ny rehetrarehetra, fa rehefa miteny ianao hoe resy de mba maneke resy de aza tao vendrana le olona fa mahay noho ianao zany zay. Azonao? Enao ihany nefa mibaboka. Contradictoire ny zavatra teneninao. Raha anao manavendrana ana anefa ianao miteny hoe tsy haresy ana amin'ny langue de fa resy ianao zany zay. Azonao zay? Tsy vendrana zany za, fa ianao ny vendrana tsy mahay anglais. Nefa ianao mieboebo sy mipoerapoera eto hoe mahay langue isan-karazany. Faharoa momba an'izay ihany, mitombona nge zany le zavatra edivantsika ty le sujet mitombona marina zavatra teneniko satria ianao matoa tsy afaka mifampitsako aminakà de tsy niaina tamina milieu anglophone ohatra anakà anao zany. Zay nge le teneniko, zay navy ny combat-tsika hoe ianao miteny hoe diso marina, ianao ihany zany manamarina amin'ny alalan'ny teninao ihany manamarina hoe anao tsy afaka aresy anakà satria za niaina amin'ny milieu anglophone, ianao miaina amin'ny milieu miteny allemand. Azonao? Dikan'izany zay le argument nge ianao ihany manamarina azy. De zay nataoko hoe mba meteza resy rehefa resy, mba meteza atao hoe vendrana tsy voatery ho hainao daholo ny domaine an'olona rehetrarehetra io. Azonao? Io ny fototra ny olana antsika hoe tsy mahay satria anao zao mahay mipetraka amin'ny teny allemand, amin'ny tany miteny allemand, io ny ampiasainao sanandro de ohatrany hoe mahay an'le izy ianao. Azonao? De zay nge le teneniko hoe zay le argument ny avian'ty combat-tsika sainao ty.
Tsisy aresanao mihitsy ny teny allemand satria ampiasainao sanandro de ohatran'izany io vavanao ny teneninao anahy io hoe tsy aresana kakoa amin'ny anglais satria za mampiasa anglais isanandro. Rehefa diso de mba mekeo hoe diso. Rehefa vendrana de mba manekeo hoe vendrana. Rehefa tsy sahanao le olona manao débat de mba mitenena hoe tsy safa aza otakotaka, aza vilivily le resaka fa za mbola miandry anao nge. Mbola miandry anao, ny olona rehetra specta mbola miandry anao hoe iza ianao le andrarezana zay. De farany tsy ataoko lava be ty aza mety lololona amin'ny diplôme fa iza le mampilololo amin'ny diplôme mety hoe tsy hainao ve mandolololo amin'ny gasy hoe ny zanakao misy diplôme ny ingénieur ny zanakao misy diplôme an'izao fa rehefa diplôme an'iza de azo entina mandolololo rehefa ny anao zany nefa ny zanakao de azonao hoentina amin'olona tsy zay entinao ampiororona olona eto ianao nampiana-janaka fa rehefa sendra ny olona misy doctorat anao mahay noho ianao sy mahay noho ny zanakao de hoe lazainao mandolololo. Ilaina ihany le diplôme sa tsy ilaina aza ampianarina raha zanakao ataovy mijanona amin'ny eo tsony aza ampianarina zanakao na ampianarinao de ny olona lazainao hoe tsy ilaina ny diplôme ianao tsy manana diplôme ary za mbola miandry le diplôme anao avoay de zay oka zay fanambanibaninanay tsy zay ny vendrana fa ianao. Toy zay ary no afaka nizaraintsika eto tompolahy sy tompoko vavy azadino hatrany miabone na manao zay na manao commentaire afahantsika mahatsaratsara zavatra izay makasitraka makately tompolahy sy tompoko vavy.